fanambarana sy antso amin'ny voaka malagasy tia tandrazana ary tena tia tandrazana malagasy ray a malagasy reny ho fahatserovana mahery fo ny ady ho fanafahana ny tanindrazantsika dia manao zao antso manaraka zao manao zao fanambarana manao reo zao aoka tsy ataontsika verimaina ny rà sy ny ainy reo razantsika teo aloha zay tena niady sy nanao ny ainy tsy ho zavatra namoa ny ainy sy nandatsaka ny rano tena tia tanindrazana izy ireo tena tamin'ny fomba rehetra hierovana zany tanindrazana zany ary sika kehitriny mahatsiaro an'izany dia tsara mba mahafantatra ny tantarany satria ireo ray aman-dreny ireo no tokony alaitsika tahaka miseho amin'ny fomba hafa sy endrika hafa ny fangalana n'izany fananan'ny sasany zany ankehitriny no ninona no ny fitiavatena fitiavam-bola fitiavam-boninahitra ka nika lasa mamadika ny mpiray tanindrazana amintsika aoka ho hitantsika ankehitriny ny taratra ny tsy fahamendrehan'ny sasany satria tsy mizaka ny zom-pirenena mamalagasy azy ary manao ny sasany kely tsy mba mamindro tena loza satria miseho amin'ny endriny hafa ny terrorisme de tahaka hitriny akoa ataontsika saina mandrakarivo fa tsy ho faty noviana ny afi-pitiavana ampon'ireo olona tena tia tanindrazana na ao ny fanaratsiana nao ny fanenjehana rehetra foana ny afi-pitiavana ao anatin'ireo malagasy tena tia tanindrazana ankehitriny dia misy reo tratran'izany satria miseho amin'ny endrika hafa hoy aminareo ny fangalana ny tanina sy ny famozana ny ainy miaro ny fananana izy tsisy miaro azy tsony mpitandro filaminana izay natao hoe hiaro ny fananany sy ny ainy lasa mifototra makany aminy ary reo olombe zay malala ny tantara sy manana maizy azy gadraina fa hoe io ny tena mpitarika io ny tena maneho ny heviny eto ka ataovy a zay anajarona anazy tsy teny tsony dina mitranga fampiasa-kery fandravana zay fivoriana mba anehoany fa hoe anazy ny tany ka de mampatsiahy anareo fa raha mbola mpitondra tsy manana ny zom-pirenena maizy azy mamalagasy azy zay manantena tsy lahatra am'ireny mihitsy zay nanajanoniko tsy ny latsahako rotsaka ho filoham-pirenena ny fahatsapako fa tsy manana zo malagasy tena malagasy ray sy reny tsy lahatra am'ireny fa marary mihitsy ny ao am-poko mahita ny sasany zay tena mijaly to velo fanambola velona mamoy ny fananany mamoy ny vady aman-janany ary reo mbo tany mbo ananany tonga de alaina ankeriny misy reo manao ara-pianikodana ony fa zay ny misy any avelany any de mbo atao zany eto Madagasikara alaina ny taniny sasany misy ny sasany fa hoe anao ezaka be eto ny mpitondra noho izany tsy maintsy ravany reto de mena fampanantenana de mena vary kely de mena kely an'ireo endrika hafa ny tondrany azy ankehitriny zay natao hoe terrorisme d'état fanambakam-bahoaka tsy rariny tena tsy rariny joroa mandrakariva mba tena iseo zany hoe tia tanindrazana zany manao antso aminareo tsy hitondra anareo hoaiza kory io vola kely tsy fananana kely tsy azaka ny nininy entinareo fa lasa de lasa tsy miverina intsony mahita aho ny zavatra mitranga any amin'ny fahasimaintana intérieur olona ray aman-dreny be zao nanana na izy azy teo amin'ny fitondrana teo aloha manana ny zony fitandro ny filaminana azy kolonely fanamperany tiako resahana aizy izy totsita samborona miantsoantso midradradratra ny vahoaka hoe ray aman-dreny be reny de reny ve ny fomba fangalana azy de reny ve ny fomba hanaovana azy ny taky ny famoahana azy zahay indrindra fa iza tsy rariny ny fanaovana malagasy toanareo zao toatsika zao atoatra an'ireny io ke tsy hoe fanafahana tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo ihany no izy
fa hatramin'izao ny olona mbola mitaka zany fanafahana ny maizy azy zany mba ahafahany miteny ahafahany miady hevitra ahafahany milaza zay ao anatiny eo nga tsy manana zoan'zany tsika miteny eto satria araky ny lalam-panorenana sy ny laharana fa enimpolo aotra 20 mifeny famorim-bahoaka eto Madagasikara dia malalaka ny famorim-bahoaka sy ny faneho-kevitra raha tsy mitarika fanakorotanana sy ny filaminam-bahoaka tsisy idira mihitsy reria moron-dranomasina ery izy manao azy aia ny idiran'ny tsy fandripahalemana am'zany de nio tsara re marina fa misy tombontsoa arovanareo misy hevitra toananareo tsy mandraran'zany ny olona fa azavao aminy le izy azava amin'ny tsara tsy mazava amin'ny olona le izy tsy mazava amponina ao aminy le izy ireo mifanana ao ny ainy ao ny fasany nefa de tonga de atao akeliny fotsiny le asa tao fampiresary ameo fahalalana ny olona fa nahoana ataonareo ka tsy manaritra tsara zany fahalalahan'ny olona zany tsy anaiky lembenana zany reo tsy misy mihitsy zany filaminana zany eto Madagasikara ary tsy misy mihitsy zany fampandrosoana eto Madagasikara zany a raha tsisy ny stabilité politika averimberika mihitsy zay tsy ho tonga eto amitsika mihitsy ny fampandrosoana ara-toekarena ara-ekonomika raha tsisy ny stabilité politika raha misy miantso avy any velany za hoe aminareo ahoana fandehany any aminareo any président satria fantatray tamin'ny fitondrano taoloha de manao any nareo any tonga avy nareo hijery ny zava-misy aty Madagasikara izahay eto Madagasikara de entin'ny olona tsy manana zany paikady na stratégie ampandrosoana Madagasikara zany ary izahay eto Madagasikara de entin'ny olona tsy manana an'izay flexibilité zay na mba fihainona ny sasany na capacité d'écoute ary zay eto Madagasikara de tena mietehitra betsaka amindreo fanafarana ny entana fandanina ny vola misy eto Madagasikara na ny hémorragie de devoirs izy mba ahafahana maka ny taminy aty ambadika fampiasana ny kolikoly ary fampiasana ny vola tsy marina misy eto aminay misy zany drogue zany tsy mamorona raha milaza zany fa tena misy drogue cocaïne tsy ela koa zay nitratra eto aminay misy an'zany fandroanana volameny zany lasany amin'ny tany mainanany Dobay tany Karakaina any eto aminay misy an'zany olona ondrany zany ny sasany tena mampalahelo tsy vita mampalahelo fa tena mahatezitra mieritreritra azy firenena tokony androso firenena manana maizy azy arena rehetra zay lainy eto ampy sy amelonan'ireo malagasy 3 tapitrisa ireo ampy tsy lany fa mifahaizana mihitsy ny tsy ao na ny fitiavana finiavana no zavatra ny tsy ao ka dia milaza aminareo zay ry vahoaka any velany sy nareo miaino anay fa mbola hanao tolom-panafahana indray Madagasikara am'izao taonjato misy atsika izao fa gejainy ny sasany amin'ny endrika vaovao amin'ny fanjanahana vaovao amin'ny fampahoriana vaovao miaraka am'ireo fitaovam-pidina eo ampelantanana mahita ny malagasy tsy miteny mahita an'ireo malagasy mitaraina sy mitalao aminy de meny vary kely de azo ny avilivily araka zany ny heviny de tiany anaovana azy zay ara fa de samy tenyandriamanitra mahereza mandrakarivo mino fotsiny aho fa zay matavatra mandeha ny resaka fa misy ny fikonokononana anao fitsapakevy-bahoaka ikitiana ny lalam-pandrenana tsy entsoadiny ao ambadika izany hoy ny mpanao politika ary izany no isan'ny mahavoy ity fitondrana ity satria mpanao itsin-dalana ary mpanapatra fahefana ny mpitondra amin'izao fotoana ihany no nanao amboletra ho fandaniana ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana no fidiny vahoaka tamin'ny alalan'ny karapokotany hoy ny faneho-kevitra mahagaga arak'izany ny fikasana ny ikitika izany indray miverina tanteraka ao anatin'ny rafim-panjanahana isika amin'izao fotoana ary hitandrehetra ny fangejana atao amin'ny malagasy rehefa te-haneho hevitra ankoatra ny fanaovana barofo amin'izay tiana atao sy okitiana sy hoarodana ary hogadraina ho iantrany ny fanazavana lalam-panorenantsika izao a lalam-panorenana noterena Andriamatorajoelina fony izy filohany tetezamita aloha tsy ho adino zay
ady hevitra 14 izy no ny sisika nanao an'ilay référendum oui ou non zay tamin'izany fotoana zany dia efa natsapana ny alabato teto Madagasikara fa raha izay fanoerana tsy nanay anjara mihitsy tao anatin'ny fametrahana an'io lalam-panorenana io fa lalam-panorenana ninina no voleny io dia zay le rafi-manjanahana misy eto amintsika io erantsika mahita io demokrasia na misy eto fahalalana amin'ny tenina misy eto sa fahalalana maneho hevitra inona no misy eto tsy misy an'izany fa tonga dia répression misy eto raha vao mieritreritra ny mba haneho ampahibe maso ny tsy fanekena ny fitantanan'ny lalam-panjakana ohatra dia efa fanonganam-panjakana ianao anatin'ny sain'ny mpitondra fanjakana satria izy nanonga-panjakana. Ny fahatongavan-tsain'ny malagasy rehetra ho an'ny tena fitiavan-tanindrazana ihany no anova izao zava-misy izao. Manao izay daniny kibo ny mpitondra satria mangina ny maro ito izao zava-misy izao ary iamafy raha toka anaiky ny fikitiana ny lalam-pandrenana ny malagasy ho iatrany ny fanazavana. Tsy azo ekena ny fisamborana ny kolonely Fanapera ary takina ny amoana azy tsy misy atakandro hoy ny zanaky ny faritany Toliara mivondrona eo anivon'ny vovonana RMDM. Tsy azo ekena intsony ny zava-misy atao amin'ny zanaky Toliara hoy izy ireo. Tsy vitany hoe atao amboletra ny iverenan'ny fitrandrahana fasimainty atao ny orinasa bazy Toliara fa ampiarahana amina fisamborana sy fanagadrana koa izany hoy ny faneho-kevitra. Olobe manana ny maizy azy ao Toliara ny kolonely Fanapera ary isan'ireo tondrasoa tao amin'ny tanànan'ny Toliara mba tsy ilazana hoe tany amin'ny tapany atsimo iray amanontolo tamin'ny resaka fampandritany. Ny famoahana ity kolonely no sady ray aman-dreniny Toliara ity no vahaolana aingana ho an'ny fanjakana hoy izy ireo raha tiana ny ilaminan'ny mponina sy ny zanaky ny faritany iny ho iatrany ny fanazavana. Ao anatin'izany no iantsoanay ireto ny zanaky Toliara aloha manerana an'izao tontolo izao. Tonga ao amintsika Toliara ao ny zava-doza ko miantso ny zanaky Toliara rehetra manerana an'izao tontolo izao hiray fo, hiray saina, hiara hitaky tsika ny fanafahana na famotsorana any kolonely Fanapera. Raha sanatiavina hoa ka mieritreritra any hanao bontolo lava ty ny fitondram-panjakana ny dia isy valiny zay ary zay afafy any no jinjaina. Ka rehefa mamafy an'izay ianareo dia aza gaga raha mijinjan'izay koa fa zay afafinareo ihany mety ho jinjainareo. Miantso ny ray aman-dreny rehetra mpanao politika izahay zanaky Toliara indrindra fa amampanao politika anay koa. Tanindrazana ty resahana ty ry namana mpanao politika ary ny tanindrazana atsika rehetra sy any Toliara ihany no misy fivarotana tanindrazana fa na eto Meritry Atosika na avaratra ny Diego na manodidina ny Madagasikara rehetra na eto Antananarivo aza mandeha be loatra ty fivarotana tanindrazana ity. Miantso ny mpitandro ny filamina mbola misy tsara fanahy ao, mbola misy natao an'ny tanindrazana ao. Zay rehetra mbola mieritreritra ka ty tanindrazana aminareo mpitandro filaminana azafady re tompoko mijoroy ianareo fa tafahoatra loatra lay jadona atao eto amin'ity tanindrazantsika ity, tafahoatra loatra. Tsy mbola nahita jadona ohatran'izao na tamin'ny fanjanahantany angamba mbola sisy zavatra ohatran'izany fa tafahoatra loatra ty zavatra mitranga eto amin'ity firenentsika ity ataon'reto mpitondra reto. Mijoroy ianareo ho an'ny tanindrazana. Ny solombavambahoaka miaradia amin'izao fitondrana izao dia ny solombavambahoaka voafita tao Sakara 5 taona lasa izay lasa solombavambahoaka ny Toliara amin'izao fotoana no namaky batsilana ny faratsiny ny fitrandrana nataon'ny bazy Toliara tamin'ny taona 7 tokony iseho masoandro anohitra ny fisamborana ireo olona tsy manaiky ny tetikasa io olom-boafidy io raha tena fitiavana ny Toliara no nirotsahany tany an-toerana fa tsy izy indray ankehitriny no milaza fa mety ity tetikasa ity. Tamin'ny fitondrany herina zao nareo mampianina ireo député maronisa amin'izao fotoana zao nandà androany zareo manaiky tombotsoanisa zany eritreretina. Tombotsoan'ny Toliara sy tombotsoan'ny firenena, tombotsoan-drajoely sy ny firongony. Ka zahay tsy aro tombotsoan-drajoely fa zahay miaro tombotsoan'ny firenenay, tsy ankenay ary tsy anay ty zahay hivarotana tanindrazana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana nataon'ny folan'ny fikambanana Masokoro faritany eto Antananarivo moa dia isy ny etsika mbola ataon'ny mponina atoato ary ho mafimafy noho ny teo aloha izany. Etsika roa no mety hitranga raha ny fanazavana
dia ny fitakiana ny famoahana ny koloniely fanapera sy ny fanoherana ny tetikasa basy Toliara andrasana ny fivoaram-baovao. Manao ny asa ny araky ny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa ny randrana sindikaly ary tsy milefitra manoloana ny tsirariny. Androany no natao teny amin'ny fitsarana nosy ny fakanambavany amin'ny Barson Rakotomanga, sekretera jeneraly ny randrana sindikaly sy ny profesora Samira Velonirina, filohan'ny CSS Sampanantanarivo. Tsy ivona fa noelohin'ny fitsarana ho 3 volana sazy miantony ireto mpitarika sindika ireto no fiampangana azy ireo nanohitohina amin'ny fiandrianam-pirenena. Izany dia vokatry ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny taona 2024 izay nanentanana ny tafika andraindraikitra nandritry ny hetsika ara-politika. Nampakatra ny raharaha ireto sindikalista ireto ary amin'ny 20 aprily ho avy izao no hivoaka ny didy farany. Laza izy ireo fa andraikitra sindikalista no nataony tamin'izany toe-javatra izany. Audience ilay fitsarana ny tenako sy ny professeur Samia amin'ny CSS Antananarivo vita ny audience androany zany amin'ny 20 volana aprily no voaka ny didy dia miandro zany tsika hoe inona ny vokatra ny didy ao anatin'ny rehetra fa zay moa zany averimberinay foana hoe zay atao anivony nandrana sindikaly ao anatin'izay hoe andraikitra sindikaly no natao tamin'ireny dia aminay miantona famitongany anapakatra dia tsy mahitsy zay hoe tsy rariny ny didiny voka atao amin'ny fisarana maratonga voalohany le hoe 3 volana sazy miatona iny zay natongany anapakatra. Nanantena fahafahana madiodio randrana sindikaly hoy Barson Rakotomanga ary matokony fitsarana izy ireo. Notsipiny fa tokony hijanona ho mpanelanelana amin'ny fifandirana eto amin'ny firenena mpitondra fivavahana sy ny miaramila. Raha matokony fitsarana zay hoe mandinika tsara ny fitsarana amin'izao satria matokony hoe didy afaka madiodio mihitsy no tena irinay ao anatin'izay vola hoe andraikitra fahaefatra ny sindikaly no tanterahanay tamin'ireny fotoana ireny ilay hoe mitondra vahaolana satria efa ny famono teny an'arabe na teny an-davamamba na teny Pasapito ny pomba ny fitondrana sy ny pomba ny kandida raika ambin'ny folo dia rary zay no tonga hoe ny miaramila sy ny ray aman-dreny am-panary ny ray aman-dreny ara-drazana no hitana hoe mpanenany na afaka mandita rehefa nambarakevitra ho an'ny famahana ny olona tamin'ireny dia zay natonga ny mitondra ilay taratasy agataka zay hoe afandraikizay. Tahorin'ny fiakarana fampanoavana natao androany, nanao dia be manodidina ny fitsarana nosy ny mpikambana ao amin'ny randrana sindikaly izay tonga maro nanohan'ireo mpitarika azy. Andrasana ny fivoaran'ity raharaha ity. Ny lanja sora-baventy ireo mpivarotra tena Analakely io maraina io. Naray taratasy mikasika amin'ny fanesorana azy ireo ireto mpivarotra ka naneho tsy fahafaliam-pony izy ireo androany. Nanohitra ny fanesorana ireo mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana mandidina ny 530 ireo mpivarotra ireo. Ny asa fivarotana nefa no an'ny fivelomana ankamaroan'izy ireo nandritra ny taona maro raha ny fanazavana. Tsy misy ny fandaminana sy ny vahaolana manoloana ny fanesorana azy ireo. Ny anton'izay zavatra zay zany dia nomena taratasy zay tamin'ny afako maly fa tsy azy varotana intsony ny toeram-pivarotanay zay ny varotanay nandritry ny 20 taona mahery. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena ihany koa eo ihany koa ny crise ara-tsosialy. Io zany nenay mba hoe asa fivelomana melomana vady aman-janaka. Ary ny zavatra ny fanarahana sy ny fanekena tamin'ny andron'ny propagande dia hoe tsy analanay ny tompona andraikitra rehefa lamy fa andamina araka ny tokony izy ka le fandaminana tsisy. Araka ny zavatra herinay hoe ho alefa any tsena efa misy zay nefa ny tsena efa misy any ary efa feno. Zay nefa ny eto sady tsy misy vahaolana no esorina amin'ny toerana misy anay. Etsy andanin'izany tsy misy toerana na vahaolana ho an'ireo mpivarotra ny eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana ihany. Tsy misy toerana mindrananay. Mieritseritra zareo any ambadika ny paveo nefa ny any ala terikely. Ny dikan'izany zany ohatrany hoe alasirika fotsiny zay hoe famindranana zay tsy zay eto mahatratra Antananarivony toerana libre angamba ho amin'ny paveo raha faran'izay misy eo amin'ny 200 ao. Matsiaro voafitaka tanteraka ireto mpivarotra eo anatrehan'izao zava-misy izao satria tsy araka ny nangatana no niseho ho iatrany fanehoan-kevitra. Tanany teny meny be ny tanàna ary azo atao ihany koa hoe namitaka anay satria nidina tamin'ity toeran'ity izy tamin'ny propagande ary nampanantena fa tsy fanelingelina fa hiara iasa. Zao izy mivadika amin'ny zavatra ny teneniny. Zay zany ny zavatra mampalahelo anay. Voafitaka ny vahoaka, voafitaka ny vahoaka.
Ray zahay mpivarotra ray zahay atrany Taninarenina, Ambosatovo, Analakely, Apeoriky. Aiza daholo zahay mpivarotra amoron-dalana nataonao arany. Fomba entina anatakotakonana ny fahantrana Madagasikara sy ny Malagasy izao fanapahan-kevitra tsy ampiheverana ataon'ny commune izao hoy ihany ireo mpivarotra. Na frantsay ve mahatonga mampikorotana an'izao mpivarotra rehetrarehetra zao. Aza mety tsara velatsinareo fa aleo hita n'izao tontolo izao ny fahantrano Madagasikara. Mitakiny mba hisiany fandaminana sy vahaolana ho azy ireo manoloana ny fahasarotan'ny fiainana ny fiaraha-mahalala eto amintsika ireo mpivarotra. Mikasa ny anohy ny asa fivelomana izy ireo raha ny fanazavana ihany, raha tsy misy kosa nefa ny vahaolana momba izao raharaha izao dia hiamafy hatrany ny hetsika ataon'izy ireo raha ny fanamafisana hatrany. Daorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra tetsy Analakely noho ny fandesoran'ny commune azy ireo dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo lehibe ny mpivarotra sy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ny ariva teo. Noho ny tetikasa ho ataon'ny banky iraisam-pirenena eto Andrenivohitra no anton'izao fandesorana ny mpivarotra amoron-dalana izao raha ny fanazavana. Etsy andaniny nefa dia nilaza koa ny mpitantana ny tanàna Antananarivo fa tokony anara-dalàna ny rehetra. Nisy ny fivoriana natao ny alohan'ny tafa teo amin'ny mpanao gazety ary laza ny ben'ny tanàna fa efa miravona ny olana eo amin'ny commune sy ireo mpivarotra. Ireo tetikasa ireo dia miompana amin'ny fanamboarana ny évacuation d'eau makany amin'ny tokantrano ary mirefy 480 kilometatra. Ary ny tetikasa anankiray dia fanoloana ireo bus ngeza be izay mitondra fiakaran'ny rano amin'ny toerana voafaritra. Noho izany, raha mivolana meny hanomboka ny asa fotoana izao andaminana ny arabe mba ahafahana manatanteraka ny asa ary koa ny trottoir mba ahafahan'ny olona mandeha ankalalana fa tsy eny amin'ny arabe izay ho amboarina. Toy izao kosa no hevitra ireo mpivarotra. Izahay tompoko dia tsy manakana ny fotodrafitrasa ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo izay hoentin'i Madame le maire. Fa raha azo atao mba hajanona eo amin'ny toerana misy anay fa vonona izahay ny anaraka ny fandaminana rehetra. Ny entana midinay efa eo ny fantatry ny olona eo misy an'ilay izy ary efa ela no mivarotanay teo. Ifindra ny amin'ny toerana hafa izay hiady amanola ihany koa izay raha andeha hifindra eny satria sy toeranay ihany fa efa misy mpivarotra hafa manodidina anay eo. Raha hipetraka any amin'ny devant-n'olona izay eo alohan'ny tsenan'olona satria tsy maintsy efa tsena vao tsena. Misy koa mpivarotra ny pavillon eo anilany eo efa nisy fotoana izay zavatra izay nandeha dia niteraka ady-hevitra sy savorovory nisy fotoana dia tamin'ny teo aloha. Andrasana ny toyiny. Telo andro no ny fantohana. Ny fampidiniana niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina, ireo fiarahamonim-pirenena sy ny tontolo ny fampianarana ambony, ary ireo solotena ny sehatra miankina amin'ny fanjakana momba ny digital readiness assessment, izany hoe momba ny numerika ankapobeny eto amintsika. Dingana namaranana ny fampidiniana lehibe natao amantarana marina ny zava-misy momba ny numerika eto Madagasikara ity natao ity. Zava-dehibe ny fandraisana anjarany rehetra mba azona antoka fa ahomby ny resaka numerika hoy ny tompona andraikitra. Fantatra fa nampiarina tany amin'ny firenena 700 mahery ny digital readiness assessment na ny DRA, fitaovana lehibe ahafahana mandrefy ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny numerika sy mamantatra ireo paikady ilaina amin'ny fanovana ny DRA. Ampiasaina amin'ny famaritana ny lahara-pamehan'ny Madagasikara amin'ny fanatotoloana numerika ny valin'ny DRA, anampy amin'ny fametrahana ny teti-bola ho an'ny fotodrafitrasa, ny fanomezana tolotra numerika ho an'ny daholobe ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo vokatra azo amin'ity atrikasa ity.
lany tamin'ny vato 17 teo anivon'ny parlemanta israeliana ny lalana vaovao manovana rafi-pitsarana ny antoerana. Manana solombavambahoaka 20 ny Knesset ka ny 17 nanahoeny, ny iray kosa nanohitra ary ny député avy amin'ny fanoherana tsy nifidy. Manovana firafitry ny vaomeram-panendry ireo mpitsara ity lalana ity, manovana fizotran'ny fifantenana ireo mpitsara ihany koa ary manome fahefana bebe kokoa amin'ny mpanao politika amin'ny fanendrena azy ireo. Ahitana 7 ny mpikambana ao amin'ny komity misafidy ireo mpitsara ka ahitana mpitsara 3 ao amin'ny fitsarana tampony, ny ministry ny fitsarana miaraka amin'ny ministra faharoa, solombavambahoaka 2, ny iray avy amin'ny fitondrana ary ny iray kosa avy amin'ny mpanohitra. Solotena 2 avy amin'ny vahoaka, iray tendren'ny atoky eo amin'ny fitondrana ary ny iray hafa tendren'ny mpanohitra. Efa 2 taona mahery zao no niteraka olana teo amin'ny fiarahamonina israeliana ity tetesikasa fanovana ity ka nisy nihetsy-panoherana isan-kerinandro teo amin'ny tanàna ny Tel Aviv sy Jerusalema. Manimba ny demokrasia izao fanovana izao, hoy ireo mponina izay mbola manantena fa ho tsapan'ireo nifidy izany fanovana lalàna izany fa tsy mety ny zavatra nataony. Marika amin'ny fiovana makany amin'ny jadona ity lalàna ity ary fanararaotana mba anakanana ny fanadihadiana mikasika ny kolikoly ho ataon'ny Prime Ministra Netanyahu, hoy ireo mpanohitra izay nandefa fitoriana tany amin'ny fitsarana tampony. Taorian'ny fanapa-kevitra izy ireo tsy fidy tamin'ity lalàna ity olana iray hafa indray eo amin'ny gouvernementany Benjamin Netanyahu sy ny fahefana ara-pitsaraina ity fanovana ity, taoriana ny fikasana analan'ny lehiben'ny fampanohavana israeliana sy ny lehiben'ny Shimbe Ronembar ie. Na Hervek natratra fito amin'ny marge Frister ny ororon-tany nanetsika ny afovoan'ny Birmanie androany ary nipakatra ny Chine sy Thaïlande ka nandrodana tranobe iray ahitana ariana 30 mpiasa eo amin'ny 40 eo no niaran'ny fahavoazana tao anatin'izany. Ny anjera avy amin'ny valindriana ny ampahan'ilay trano ka simba avokoa ny rindrina rehetra manodidina ilay tranobe. Niazakazaka ny voaka tany ivelany ireo mpiasa, ny sasany nitomany, ny hafa kosa niezaka ny antso ny fianakaviany. Ny ofitrofitra nandritra ny 30 segondra ny tany izay vao niena ny herin'ilay ororon-tany. Tsapako fa nisy ororon-tany hafa nanana tanjaka 7.5 amin'ny marge Frister tao amin'ny faritany Yunnan any atsimo andrefany Sina. Rano nambaran'ny sampandrara misana ny ororon-tany ao Sina. Efa mahazatra amponina ny ororon-tany ao Myanmar. Teo anelanelan'ny taona 770 enina amin'ny 770 ohatra dia nisy ororon-tany enina manana tanjaka 7 na mihoatra tamin'ny marge Frister teo akaikin'ny Sanguinfolt tamin'ny taona 1912. Ororon-tany mahatratra 9.7 amin'ny marge no niseho tao amin'ny tanànan'ny Bangan ka nafaty olona 3 sy niteraka fahavakisany rindrin'ny tempoly tany amin'ny toerana be mpizahatany. Ny volana novambra taona 2012 ororon-tany nanana tanjaka 9.7 no nandona ny afovoan'ny firenena ka namono olona 920 ary nandratra olona narivony. Noho ny falemeny foto-drafitrasa, ny tsy fahampinandraisana antanana ara-pahasalamana indrindra na amin'ny faritra ambanivohitra sy ny tsy fahafehezana ny fivoaran'ny faritra tanan-dehibe no manamafy ny maharefy ny mponina amin'ny faritra voakasika amin'ny loza voajanahary araka ny fanazavany manam-pahaizana.